Yetry ny nofo ahatakatra ny saina, irehitra ny fanahy. Yetry ny nofo ahatakatra ny saina, irehitra ny fanahy. Amen. Afaka mahazo ny toerantsika isika. Iresakitsika androany hoe mangetaeta. Averiko fandohany a, mangetaeta. Galasika nabavy, ny olana amin'ny pino amin'ny vanin'andro ankehitriny dia etaeta. Ianatritsika androany ho fantatritsika hoe inona le mangetaeta, inona ny takiany zany hoe mangetaeta, dia anjaranao manomboka androany a no mitombo amin'ny etaeta ho an'Andriamanitra. Amen. Salamo 7:107, Isaia 4:7 sy ny 7, Isaia 5:8 sy ny 2, Jona 7:7, Salamo 7:7. Fa mahafapo ny fanahy mangetaeta izy, ary ny fananona dia vokisany soa. Averiko fandroany. Fa mahafapo ny fanahy mangetaeta izy, ary ny fananona dia vokisany soa. Isaia 4:7 sy ny 7. Fa andatsaka rano amin'izay mangetaeta aho, ary rika amin'izay tany karakaina. Eny, andatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho, ary ny fitahiako amin'ny terakao. Dia aniry eny amin'ny ahitra tahaka ny hazo malahelo, eny anilan'ny rano mandeha ireny. Isaia 5:1 sy ny 2. Ny soramandry eo ambony dia manao hoe fiantsonan'ny olona rehetra handray ny fahasoavan'Andriamanitra. Enoy tsara, enoy tsara. Fiantsonan'ny olona rehetra handray ny fahasoavan'Andriamanitra. Ianareo rehetra izay mangetaeta, makanesa amin'ny rano. Ary ianareo tsy mbola manambola, avy mividi kaomana. Eny, avy mividi divay sy ronono, nefa tsy ambolana amin'ny karena. Nahoana ianareo no mandany vola amin'izay tsy anina, ary ny vokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky? Miaino dia miaino ahy ka hano izay tsara. Manina hone? Dia aoka hiravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Aoka hiravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Jona 7:7. Ary tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravona dia nitsangana Jesosy ka niantsona anao hoe raha misy olona mangetaeta dia aoka izy anatona ka hisotro. Rahalasika nabavy, rehefa nivavaka dia zavatra ray nangataka tamin'ny tompo hoe tompo, fa maninona ke misy olona miraikitra amin'ny fanompona, misy olona be dia be ao anatin'ny fiangonana fa vitsy ihany ny mahazo. Ny tiako zany hoe tsika rehetrarehetra ao rehefa misy fahagagana dia miara mahazo daholo. Ny zavatra marina ane dia zao hoe matoa misy olona mandray ato dia misy zavatra mirotsaka zany. Dia ahoana, inona mampiavaka ny olona? Ny mampiavaka ny olona rahalasika nabavy dia etaeta. Misy sary zay meny tompo anao hoe raha maka andremby ianao, tsy haiko hoe fikita amintsika ny lalao andremby. Tsangano tany izay ny lalao andremby hoe raha maka andremby ianao ka alainao iny andremby iny ka atsipinao ambony ny vovoka na araraka eo aminy ny vovoka, dia zao ny zavatra mitranga. Zay vy rehetrarehetra dia miraikitra amin'ilay andremby, fa zay tsy vy rehetrarehetra dia tsy miraikitra amin'ny andremby. Rahalasika nabavy io, ny andremby andraisana zavatra avy amin'Andriamanitra dia etaeta. Averiko, etaeta.
eta. Teny keno kaikanao hoe etaeta hoe. Inona ny dikany hoe etaeta? Raha ohatra ka jerena ny dikany hoe etaeta ka lasaka anabavy, dikany hoe etaeta dia hoe tsaomay. Averiko fandroany a, tsaomay. Dikany amin'ny teny hebreo zany hoe tsaomay. Ny dikany zany hoe tsaomay zany dia izao: marary raha tsy mahazo azy. Averiko fandroany, marary tsy mety amin'ny fiainako raha tsy mahazo an'ilay izy. Ny tena marina zany dia izao: ny tian'Andriamanitra, ny olona mandray avy amin'Andriamanitra dia izay olona tonga amina faniriana mihoatra hoe Andriamanitra marary raha tsy mahazo an'ilay avy aminao. Tsy mety amin'ny fiainako, tsy mahazo aina tsony ahako raha tsy mandray avy aminao. Betsaka ny kristianina mivavaka manana faniriana: Tompo, maniry mba hiva amin'ny problème. Tompo, maniry mba hitombo ny fitahiana amin'ny fiainako. Tompo, maniry be dia be faniriana hoentiny eo anatrehan'Andriamanitra. Fa lasaka anabavy, vitsy ny olona tonga amina hoe tena Andriamanitra marary tsy tantoko, tsy mety ny fiainako raha tsy mandray ilay avy aminao. Ary ny tena marina, ilay etaeta tsy hoe etaeta zavatra fa etaeta an'Andriamanitra. Raha miteny Baiboly hoe avy misy tro izay mangetaeta, tsy hoe izay mangetaeta fahagagana dia avy aty, izay mangetaeta fitahiana dia avy aty. Fa rehefa tena mamaky ny Baiboly ianao dia ny zavatra hitanao dia izao: hoy Davida hoe mangetaeta anao fatratra, maniry anao fanahiko. Ka lasaka anabavy, ny zavatra ilain'ny olona amin'izao vaninandro zao dia mila miveryntsika amin'ilay etaeta an'Andriamanitra. Mba raha iso-tsaina hoe Davida mpanjaka manana ny zavatra rehetra, manana ny harena rehetra, manana ny fahefana rehetra. Fa hoy Davida hoe Andriamanitra, zavatra anankiray tena mangetaeta anao aho. Ny hareko, ny fahefana nanako, Andriamanitra, tsisy mahasolo anao. Ny olona ankehitriny izay mivavaka mila fitahiana. Mivavaka noho ny problème, tsy diso ilay olona fa tsy ampy lasaka anabavy. Raha tsika tsiraray avy tsy mitady afa-tsy ilay valim-bavaka dia diso tsika. Teneny hoe raha vao tsy mitady afa-tsy ilay valim-bavaka hoe dia diso tsika hoe. Manina tsara, tsaomay Andriamanitra marary. Tena zay mihitsy ny dikany, marary. Misy zavatra tsy mety amin'ny fiainako raha tsy manana anao. Figa amin'ny kristianina amin'izao vaninandro zao, le kristianina mitady fitahiana, le kristianina tena mitady fiainana iova. Firy amin'ny kristianina no vonany teny Andriamanitra, le fiainana miova eo ihany, fa ianao no tena hitahitako voalohany. Andriamanitra, le fiainana iova eo any, fa Andriamanitra marary tsy mety ny fiainako raha tsy ianao aloha ny voalohany tonga eo amin'ny fiainako. Maro ny mpino ankehitriny, maro ny maniry, fa vitsy ny mangetaeta. Zao nefa Baiboly milaza hoe fandatsaka rano amin'ny mangetaeta aho, arika amin'ny tany karakaina. Eny andatsaka ny fanahiko amin'ny taranaka ao ary ny fitahiako amin'ny teraka aho. Ay, tsy maiko tsiny anao ka nanao amena amin'ilay izy. Fa normal be, za koa mila fitahianako. Fa tia lasaka anabavy, ino tsakany andatsaka rano amin'izay mangetaeta aho izy arika amin'izay tany karakaina. Dia adika ilay izy rehefa avy eo, eny andatsaka ny fanahiko amin'ny taranaka aho ary ny fitahiako amin'ny teraka aho. Zany hoe ifonako amintsika tsiraray avy, ny fitahiana tsy mialo lalana ny fanahin'Andriamanitra. Tena mampianatra mihitsy izy hoe andatsaka ny fanahiko aloha amin'ny taranaka aho.
Lay fanahyko aloha ny rotsako voalohany, zay avao mandatsaka ny fitahiko. Raha tsona ka lasaka anabavy, eo amin'izay toerana tsy misy ny fanahin'Andriamanitra, tsy misy ny fitahina. Eo amin'izay toerana tsy misy ny fanahin'Andriamanitra, tsy tongava ny fitahina. Satria manino? Ny fanahin'Andriamanitra tonga no miteraka sy manetsika fitahina. Tenin'ny kely no kaikinao hoe fanalo vao fitahina. Averenao amin'ny fandroany, fanalo hoe vao fitahina. Raha lasaka anabavy eo, raha maniry fananganam-piainana isika, tsy vola mavita manangana fiainantsika. Tsy misy fitahina ahafana manangana fiainana zany. Fa nitokana manangana fiainana dia ny fanalo zay vao misy fanangana. Amen. Raha lasaka anabavy eo, ny tiany Baiboly ambara, ny tian'Andriamanitra ambara dia zao: verena amina etaeta ra-panalo dia ho hitanao fanaraka anao ilay fitahina. Aoka ianao anana an'ilay hoe marary, mahatsapa hoe marary, tsy mety ianao raha vao tsy misy ny fanahin'Andriamanitra, fa ho hitanao fandehoazany fitahina. Mangetaetanao fatratra ny fanahiko Davida. Ao anao sisy Davida? Ao anaty tsara ozy izy. Mangetaetanao fatratra ny fanahiko, maniry ianao ny foko, nefa izy amin'io mpanjaka. Ainao amin'izao vaninandro zao ny olona izay manamanam-bola, nareo mandany andro mivavaka, zay koa zay manam-bola. Ifonako aminao raha lasaka anabavy, ifonako aminao. Tsy hoe rehefa manam-bola dia misy fitahina. Baiboly dia mampianatra zavatra manokana hoe tsy haiko hoe fa renao ve ity fa mba hampianariko anao. Zao no lazainy hoe azo malahelo ozy izy. Aniry tahaka ny azo malahelo. Ainao hoe ny dikan'izany? Ny azo malahelo zany dia zao ny dikany. Ny azo malahelo, rehefa tonga ny ririnina teo amin'ny Israely dia maty daholo ny azo rehetrarehetra, maina daholo ny azo rehetrarehetra. Fa vao manomboka mikorina kosa ny rano voalohany dia ny azo malahelo no maniry voalohany. Ka lasaka anabavy eo, ny tian'Andriamanitra dia izao: ny fiainanao no aniry voalohany eo amin'ny ankonana, aniry voalohany eo amin'ny fiarahamonina. Fa mialohan'izany mila le fanahin'Andriamanitra mikorina. Tena hoe mila fanahin'Andriamanitra mikorina hoe Isaia 4:24 dia aniry eny amin'ny ahitra tahaka ny azo malahelo eo anilan'ny rano mandeha ireny. Andeha ka ohatra tsika hoe iza daholo ny nangetaheta tao anaty Baiboly, enoy tsara. Dia rehefa avy eo ampianatra aminao amin'izay hoe zao zany mangetaheta zany. Ao Abrahama dia nangetaheta tao anaty Baiboly. Tsy nangetaheta volana hareny izy, tsy nangetaheta zanaka kory ary izy, enoy tsara. Ainao ndray andro tonga Andriamanitra namangy azy, Genesis 12:20. Rehefa tonga Andriamanitra namangy azy, dia ina nataony Abrahama? Niangafatratra n'Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra mba aoka ianao hiantrano ao amiko. Tsy navelany nandeha satria maninona? Nangetaheta n'Andriamanitra izy. Teny kely kaikany hoe nangetaheta n'Andriamanitra izy hoe ny vokatry ny etaetany an'Andriamanitra. Ainao hoy Jehova hoe amin'ny heritaona toy izao dia azo azalahy ianao. Davida dia olona mangetaheta n'Andriamanitra any, ka na dia mpanjaka ary izy mbola nitady an'Andriamanitra. Ainao ny vokany? Ny taranaky Davida no ny voan'i Jesosy Kristy, satria mangetaheta n'Andriamanitra izy. Bartimeo jambo, rehefa mamaky le zalatia dia ozy hoe tena tika olona ny fahatakarany. Jamba ny masony fa ny fahatakara ny enjana be. Teny kely no akaikiny hoe jamba ny masony hoe fa ny fahatakara ny enjana be. Hoe zao nambarany Baiboly, manika 2:9 ary tonga tao a Jeriko Bartimeo. Vakio fa ny izy hitanao eo tsy grand i fa petit i, na hoe i minuscule. Dia zao ny zavatra lazainy: ary tonga tao a Jeriko Bartimeo.
Ary raha vao niala tao a Jeriko Jesosy mba mpianany sy ny vahoaka betsaka dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka zanaky Timeo. Zao le tantara. Reny Bartimeo hoe ao Jeriko Jesosy. Dia nataony mba raiso-tsaina jamba izy fa nataony izay nahatonga anazy tao a Jeriko. Ino le etaetan'le olona manana excuse Bartimeo hoe ahaka zany jamba e, ny tompo vitsy tsy hitany ao anatiko e. Fa ny nataony dia zao vao henony hoe ao a Jeriko Jesosy dia nakao a Jeriko Bartimeo. Dia tsy vitany hoe nakao a Jeriko Bartimeo fa nanontany olona Bartimeo hoe aiza ny lalana alehan'i Jesosy. Dia nitenen'ny olona hoe mandalo eo izy. Ainao fa fatany hoe mandalo eto izy, mipetraka Bartimeo. Tsy fantatra hoe adiny firy izy mipetraka teo, fa zao fotsiny fantany na hoela na hoaingana tsy maintsy mandalo eto Jesosy. Mariavy ianao hoe na hoela na hoaingana tsy maintsy mandalo eto iny. Ary raha vao nandalo Jesosy dia inona nataony? Nikikika amin'izay izy, Jesosy Kristy zanaky Davida ô, Jesosy Kristy zanaky Davida ô. Ampanginin'olona izy fa tsy manginy, ampanginin'olona izy fa tsy manginy. Baiboly aminazy hoe arakaraky ny nampanginana anazy vao maika izy miantsoantso. Eninao ve zany etaetan'ny Bartimeo zany? Voalohany nanao izay nahatongavana teo a Jeriko, faharoa niandry adiny firy izy hoe tompo io ndray tsy raharaako, mipetraka eto amin'ny maraina ka na rahariva Jesosy vao mandalo eto ahako. Fa tsotra mpino ankehitriny mamonjy fitombavaka anankiray tsy nandalo, tsy ao ny tompo a. Mamonjy fitombavaka raha izy marary dia tsy sitrana dia ohatrany tsy ao amin'ilay fiangonana ny tompo a. Mba nandraman-kely nakany amin'ilay fiangonana fa ohatrany ny tena olana tsy manana etaeta tsony ny mpino ankehitriny. Teny ankeno akaikanao tsy manana etaeta tsony ny mpino, fa ianao hoe manana etaeta.